Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tatrin'izao fotoana izao manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay efa tafiditra ato anatin'ny fandaharana dia sady manentana antsika koa izara sady an'izany fandaharana izany mba fa antsika manomboka ao anatin'ny fandaharana androany araka ny fantenena hoe androantsika dia hianatra indray ny amin'ny atao hoe famelan-keloka ny amin'ny manodidina ny famelan-keloka dia sady ianao vavaka fanafanantsika ao anatin'izany dia angaviana mba tena hoe izara ianao izay efa tafiditra dia zarao ny amin'ny hafa bedabero anamantsika izay tokony mbola anaraka mbola varimbariana no any mila mizara fandaharantsika mba fa antsika manomboka avy hatrany satria dia tena vetivety ny fotoana. Mila fotoana fohy dia fohy izay no ela fa dia hiditra ny anatiny vavaka avy hatransika hitondra bavaka ny fandaharantsika manasanao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany satria inoana fa zava-dehibe foana ny fotoana iarahana tahak'izao mitondra fanafana mitondra fanasitranana mahatonga antsika indray hitombo bebe kokoa ao anatin'ny famantarana sitrapon'Andriamanitra fandrosoantsika ao anatin'izao hoe fanarantsika jian'ny tompo izao izay no ela fa dia hiara hivavaka isika tompoko raha eo misaotra anao indray izay manome voninahitra anao izay Andriamanitra ao mideranao satria Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra tsara ianao ary Andriamanitra mahagaga ianao tompo ny mandamina sy mandrindra ny zavatra rehetra mbola ahafahanay miaina mihetsika velona finaritra tahak'izao ao anatin'ity fotoana ity mbola amin'ny aona eto indray izay Jesosy be da be ny olona maneran-tany any amin'ny kilometatra na rivony maro nefa dia tafahoana indray anatin'izao fandaharan'izao tompo satria tsapanay hoe mamy ny fanatrianao lehibe ny fitiavanao anay izany tompo mahatonga anay misaotra anao indray satria ianao no miasa eto androany ianao nefa manomana ny tsara indrindra ho anay indray eto androany mankasitraka ny amin'ny fitantanana amin'ny fiainanay tsirairay avy Jesosy dia misaotra koa ny amin'izay rehetra efa homaninao ho anay sahady ao anatin'izao fotoana izao indray mba ho voninahitry ny anaranao mamindrafo aminay ny amin'izay rehetra fahotanay mamindrafo ny amin'ny loto mamindrafo ny amin'ny kitotoso ny tandrevaka rehetra mamindrafo ny amin'ny fahalemenay Jesosy mamindrafo amin'ny tsirairay avy ianao niza manaraka an'izao fandaharan'izao niza efa mikasa nanomana ny fony anaraka an'izao fandaharan'izao mety mbola varimbariana mety mbola voazina ny zavatra ny ambadimbadika mamindrafo amin'ny tsirairay avy indray ianao androany mamindrafo amin'ny isa-tokantrano izay mampandroso an'ity fandaharan'ity ianao Jesosy androany manona andranao manajio anay tsirairay avy manafaka anay indray amin'ny tsy fahamarinana rehetra tompo mba fanetena hoe matsapa ny fanatrianao indray ao anatin'izao fotoana fohy zay rahanay izao amin'ity anio zoma ity mba ho voninahitry ny anaranao aoka andranao tompo anajio anay indray dia anavao anay indray dia amasino izay tsirairay avy amasino ny toe-ponay sy ny toe-pananay amasino ny toe-tsainay mba ahafahanay mandray izay rehetra tianao omenanay indray androany mba ahafahanay matsapa ny fanatrianao mba ahafahanay Jesosy tena hoe ho tafaray aminao indray androany mba tsy ho verimaina fotoana rehetra eto fa tena hoe mba fotoana andraisanay lay loharano velona boiboika avy any aminao indray ho voninahitry ny anaranao dia aoka ianao fanamasina ny asa feno eto indray androany aoka ianao fanamasina ny kasika fomampanana tsirairay avy aoka andranao andrakotra ny fitaovana rehetra ny connexion ny alimentation électrique Jesosy mba tsy hisy fanely
elingelena, tsisy fanapatapana, tsisy fitabatapana. Ianao ny ampitsaritra ny tabataba rehetra amin'ny anaranao Jesosy, afatotra ireo karazana fanaratsy rehetra zay manao riposte avy any amin'izay rehetra manodidina any ka hitondra fanelingelenana n'ity fandarana ity. Afatotra amin'ny rano koa ireo fanampitsikelikely sy mpanaramaso, ireo fanampamosavy rehetra, ireo karazana fahavalon'ity fandarana ity ka mitady anakorotana dia afatotra amin'ny rano sady fanarin'ny olona ireny na fanademiny na fanaratsy na veza na veza dia afatotra amin'ny rano ao ary hozonay tsy ambinina ny fitaovam-piadiana rehetra Jesosy. Zay foronina amelezana an'ity fandarana ity, amelezana ny mpanomponao na ireo olona rehetra zay mikasa anaraka an'izao fandarana zao. Ianao ny anala sakatsakana rehetra, dia ianao ny asa feno Jesosy androany. Misy sandraty ianao eto amin'ity fandarana ity, misy sandraty ianao na amin'ny feo na amin'ny sary, misy sandraty ianao Jesosy fa aoka hietry kosa za zay mpanomponao ianao ny asa eto androany. Aoka ny sitraponao reriany no tanteraka dia omeo anay ny sofina malady miaino Jesosy, omeo anay ny fo mahay mankatoa, omeo anay ny saina ahafahanay mahatakatra ny fihevitrao sy ny fahamarinanao, satria rehefa mahafantatra marina zay dia afaka foana. Dia hatreo feno zao fandarana zao, ianao fanamasina ny tarika, ny ranao no andrakotra Jesosy hiaro anay mba ho vonaitry ny anaranao dia ho totosa soamatsara zao zavatra rehetra zay ataonay eto zao amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany vavaka izany. Amen, amen, amen. Mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra zay zao vao tafiditra ato anatin'ny fandarana. Araka ny efa nanaovana annonce moa zany dia androantsika dia jerindray ny amin'ny atao hoe famelan-keloka. Ny famelan-keloka no jerevantsika satria be da be zany ny kristianina ohatran'ny hoe variana, lasa fahazarana fotsiny ny mandeha any am-piangonana, fahazarana fotsiny indrindray ny hoe kristianina, lasa fomba mpivavahana no atao kanefany mbola be da be ny bloqué ao anatiny tsy famelan-keloka, mbola be da be ny olona bloqué tsy afaka tena hoe miaina sy mandray le fanafana zay nomen'Andriamanitra antsika. Nefa ny Andriamanitra dia tena miteny hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy izy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Be da be tsika mbola enjen'ireo zavatra efa nisy tany aloha, mbola reny manaraka atsika reny, mbola gejaina, mbola mangeja atsika sy babentsika manandevo atsika, nefa tsika efa hoe olom-baovao amin'ny Kristy. Dia izay nahatonga zany hoe voakasika hoe tena mila mijery tsara ny amin'ity resaka famelan-keloka ity tsika mba ahafahantsika tena mandroso, satria tsy famelan-keloka sy tsy finoanao ny famelan-keloka zay niraisinao teo an'Andriamanitra dia anisan'ny tena blocage be goavana ho an'ny olona anankiray. Ny famelan-keloka raha ohatra ka fitinina faritana amin'ny fomba tsotsotra dia famafana mba tsy ho tahaka ny famelan-keloka zany dia famelana sy fanafana mba ho tahaka ny tsy misy fiantraikany intsony ny fahadisoana na zay zavatra zay neverintsika ho tsy mety natao tamintsika. Ohatrohatr'izay zany raha faritana tsotsotra le izy, zany hoe everina ohatrany tsy misy tsony zany ny fiantraikany ireny, mety tsaronao ihany le izy fa tsisy fiantraikany aminao intsony, efa voafafa tanteraka le izy. Ny famelan-keloka dia fihetsika araka an'Andriamanitra. Andriamanitra no mpamela heloka voalohany. Raha tsarotsika ny tantaran'ny Adama sy Eva, rehefa lavo Adama sy Eva dia teo nanomboka ny asany atao hoe famelan-keloka, ary Andriamanitra no loharan'ny famelan-keloka satria Andriamanitra dia mpamindra fo, tena mpamindra fo Andriamanitra. Zay zany tena tiako hisintomana ny saintsika androany, Andriamanitra ny tena mamindra fo ary Andriamanitra ny tena tiantsika. Hoy izy ny teny hoe Andriamanitra dia mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy ary ny zafy afy sy ny zafin-doalika, zany hoe 4 génération zany. Raha ohatra zany ka manota ny ray dia 4 génération ao aorianan'iny valian'Andriamanitra. Fa mamindra fo kosa amin'ny taranaka rivo mandimby amin'izay matahotra azy. Fa raha vao matahotra an'Andriamanitra kosa ny olona dia jereo tsara ny taranaka ao arivo mandimby mahazo famindram-po.
tiako takatao zany ohatry ny ahoana ny fahalebiazan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona, ohatry ny ahoana ny alehibe ny famindrampon'Andriamanitra amintsika olombelona, ahatonga antsika zany tsy ho bloqué intsony na ao anatin'ny resaka famelan-keloka manomboka andra. Tany amin'ny testamenta taloha ny fifonana ny fahazahoana famelan-keloka dia niankina tamin'ny fifonana sy ny fanaovana fanatitra na hoe sorona. Dia arakaraka hoe raha fahotana ohatr'izao dia voromailala na omby na ondry, arakaraka dia voloana iny dia fafazana amin'iny ny ranony izay nanota, dia izay izy no atao hoe mahazo famelan-keloka. Fa taorianany Jesosy Kristy kosa aty amin'ny testamenta vaovao dia zao, rehefa miaiky ny helokontsika dia mifona eo anaty an'Andriamanitra, dia ny rano Jesosy no raisitsika manadio antsika, dia mila matokytsika hoe tena afaka tsika, tena hoe madio tsika, tena hoe afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mila raisina amin'ny finoana zany le izy hoe ny rano Jesosy manadio antsika, fa tsy mitovy amin'ny tany amin'ny testamenta taloha intsony ka hoe mbola akarahany izao indray tsika nanao sorona zao tsika, fa Jesosy Kristy nefa nanao sorona ny tenany, dia le zanak'ondry tsy misy kilema, satria ny olana dia zao lasa alainy Satana sy ny mpanompony tahaka le manao sorona reny, lasa ohatra ny kilalao le manao sorona dia manota dia manao sorona, fa nanao sorona ny tenany indray mandeha tsy mivelona Jesosy, dia ny ranony mbola velona mandrakandroany izay ny raisitsika mbola afaka manadio antsika, manafaka antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia mila inoantsika zany une fois rehefa mifonitsika ny amin'izay rehetra fahotana nataontsika. Raha mikasika an'ity famelan-keloka aty dia zao, ny famelana ny heloky ny hafa dia fepetra takian'Andriamanitra azahoantsika famelan-keloka koa. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 5:1-20 hoe mamela ny helokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Zany hoe raha tena te-andray famelan-keloka zany tsika dia mila mahay mamela ny heloky ny hafa ihany koa. Fa rehefa mamela ny heloky ny hafa tsika dia avelan'Andriamanitra ny helokontsika. Ny famelan-keloka zany dia manafaka. Rehefa olona tsy mety mamela heloka atsika, ny olona anankiray rehefa tsy mety mamela heloka dia feno loto ao anatin'ny fony ao, mirakitra fahatezerana izy. Ozy izy nataon'ny Joba ao amin'ny Joba 5:3-7 dia miteny hoe ny mpiatsara velatsia dia mirakitra fahatezerana. Ny fahatezerana izay raketiny ao, io le mahatonga lotom-po, dia hodrim-po, dia lolo-po, dia io mahatonga azy feno fankalana, io mahatonga nazy feno fitsaratsarana, mahatonga ny olona tia malifaty. Satria le fahatezerana tsy nentina mela dia mihotrika ao iny. Dia ny zava-doza dia zao io zavatra mihotrika ao io dinio tsara nge. Raha ohatra ka ny ray andro ianao tsy manary fako mbola azoazo ihany, fa manomboka deuxième jour ianao tsy manary fako, manomboka misy anomboka izy fofona ny lakozianao na zay toerana fanarianao fitehirizanao fako. Dia raha io zany ny angonina andro maromaro ao, dia ohatry ny ahoana manomboka misy olitra, manomboka misy fofona, tonga daholo ty lalitra sy ny biby rehetrarehetra ty maimbo. Dia ohatr'izay mihitsiny ny sarin'ny olona anankiray ry havana rehefa tsy mety mamela heloka izy, mitahiry fahatezerana, zavatra efa tamin'ny 10 taona lasa, zavatra efa tamin'ny 20 taona lasa, mbola tehiriziny ao dia manamaimbo azy, dia enao le fofona midofaka rehefa miresaka io olona io dia zavatra faratsiny ny zavatra voakany, satria arakaraka ny habeny ao am-po no itenenany vava. Dia olona maratra, olona mandratra, satria tsy nahay namela heloka. Ary tsy zany ihany, manimba an'le olona izay mitahiry fahatezerana, lay alahelo sy ny izy tsy mety mamela heloka ny hafa, sady mampisy hevitra mampisaraka azy amin'Andriamanitra ihany koa.
Ny tsy famelantsika eloka ny olona dia mampisy hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra satria hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe zay madio apo ihany no ahitan'Andriamanitra. Noho izany dia izao tsy maintsy mamela eloko tsika raha te ho afaka, raha te handroso, raha te ahitan'Andriamanitra. Minao fa ianao tsy karazan'olona hoe te handandany andro, indrindra raha mpanaraka an'ity fandaharako ity ianao dia mahafantatra tsara mihitsy hoe ity fandaharana ity dia manohitra ny atao hoe fombafomba-pivavahana na ny resaka religiosité. Fa olona tena tariny fanamasin'Andriamanitra, kristianina tena mitsangana, tena mifoara-panahy, tena mandresy ny heretrana na fahavalo ara-baky tena. Zay ny zavatra tena tanjon'ity fandaharan'ity. Dia androany raha te hampianatra antsika hoe inona avy ireo dingana tokony atao ao anatin'ny famelan-keloka. Mila tena mahatsiaro afaka tsika androany, ary rehefa fantatrao tsara marina dia ampiarinao reto dia minao fa isy zavatra be da be hisokatra indray fiainanao ambadika ny izao fampianarana izao. Misy karazany telo ny famelan-keloka. Voalohany indrindra aloha dia izao, tsika dia mila mamela an'Andriamanitra. Za tsy teny hoe mamela eloka an'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy meloka, fa itsika mila mamela an'Andriamanitra. Misy fotoana manko dia izao tsika tezitra amin'Andriamanitra, ndraindray tsika diso fanantenana amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra, ndraindray tsy eketsika be da be tsika n'olombelona no mametsina an'Andriamanitra, na dia kristianina azy dia be da be mametsina an'Andriamanitra. Raha vao tsy mifanaranaraka amin'ny zavatra nieritreretintsika ny zavatra mitranga, latsaka ao anatina fimonomonona tsika, latsaka ao anatina fanomezantsiny tsika, latsaka ao anatina fiampanganan'Andriamanitra tsika. Dia reny zavatra reny nefany mitondra retard, mitondra fahatarana, mitondra blocage eo amin'ny fiainantsika raha vao tsy reglentsika reny. Dia androany mampianatra anao hoe ilainao ny manao vavaka mamela an'Andriamanitra ny amin'izay zavatra rehetra nisy mitranga ka mety hoe tsy dia netinety taminao teo amin'ny fiainana. Rehefa mamela an'Andriamanitra ianao dia izao manomboka manaiky azy ianao, manaiky ny fitantanana ianao, manaiky ny fahendreny sy ny heriny izay mitantana anao ianao, dia nomboka ho hitanao vonaitry ny anarany eo amin'ny fiainanao. Donc tena ilaitsika ny mamela an'Andriamanitra. Faharoa, mila mamela koa tsika ny zavatra rehetra izay nataon'ireo olona manodidina antsika ka neverintsika hoe tsy nety tamintsika. Indraindray ilay olona nanao an'iny tena de bonne foi izy tsy neritreritra nin'inona izy. Indraindray ilay olona ireo tsy mahafantatra akory hoe nanafitoy na nanampalelo anao ny zavatra natao. Fa ianao na tsiaro hoe tsy nety taminao ny zavatra nataon'ilay olona, dia ianao mila mamela n'iny olona iny. Dikan'izany na manahoana ny alehibe ny zavatra nataon'ilay olona taminao, fa tsika zany tsy afaka miteny ka ty kosa tena efa troka, zao kosa ve dia efa rarina. Jesosy zany tsy niteny an'izany, fa Jesosy dia niteny hoe mamela ny eloka tahaka ny namelana izay meloka taminay. Na manahoana dia mila miezaka tsika manao ny fomba rehetra mamela n'in'olona iny, na mifona amintsika ilay olona na tsy mifona amintsika. Satria indraindray miteny hoe izy ary tsy malala mifona akory, izy ary tsy malala miay akory. Indraindray ilay izy tena manafitoina, indraindray ilay izy tena mafy aminao, indrindra indraindray tena zavatra tena hoe miatra manay. Fa za miteny tena manentana anao hoe ataovy izay tonga anao ho en règle eo anatrehan'Andriamanitra. Za miresaka aminao zao dia anisan'ny olona voafatotry ny alahelo tato anatin'ny foko tato. Za mihitsy ny kristianina teneniko hoe za tena efa olona mazoto mivavaka be hatrambola kely, tia mandeha mamonjy tombavaka maraina, tia mamonjy andreny asa sy fampaherezany sakilady hariva reny, isa maraina mandeha mivavaka. Fa tato anatiko tato ry havana nisy ratra noho ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainako. Dia izany isan'ny olona somary sahirakira mamela ihany fa tsy tena voavelako tanteraka ilay izy.
ary tena mbola tadidiko tsara foana ary mbola mampalelo ana foana rehefa miresaka. Io manko ny ahafantarana hoe rehefa tena namela an'le olona ianao a, rehefa miverina resana iny resaka iny a, de tsy mahakasika anao tsony le izy, tsy mahakasika anao tsony le resaka, tsisy fonkaikona tsony, tsisy alahelo, tsisy fatezerana, tena efa regle zay, tena namela ianao, afaka ianao. Fa raha ohatra ka hoe vao miverina miresaka le lohahevitra iny ianao, le sujet iny, de iny rehefa manomboka mikaikona ny fonao, tena mbola misy tavela ao zany. Io zany ny ahafantaranao anazy hoe tena efa namela venao. Fa ny tiako tenenina de zao, misy taona io tena mafy, misy taona io tena sarotra, ary tena impossible mihitsy raha maha-olombelona. Fa zay ny ilantsika an'Andriamanitra, zay ny ilantsika ny intervention fanamasina, manome hery atsika, ahafahantsika mamela an'ireny. Fa zao ny ataovy ao an-tsaina hoe za tsy manaiky raha tsy voavelako tanteraka iny. Tena hoe ataovy sy ahafahanao mamela tanteraka an'ireny olona reny, tsy misy fetra. Nisy taona Petera nyteny mihitsy hoe nanontany an' Jesosy Petera, tantara ao amin'ny Matthieu toko 7:20 ny 9:1 ka hatramin'ny 5:30. De nanontany Petera hoe raha manota raha ao anatin'ny iray andro ozy izy raha manota impiry aminao moa zany ozy izy ny rahalanao no avelanao eloko. Te ametraka limity zany Petera hoe hatramin'ny ovila no mety, fa raha mihoatra an'izao kosa angamba efa tsy rariny. De nanohy izy hoe hatramin'ny impito ve ozy izy, zany hoe raha manota aminao hatramin'ny impito ny rahalanao ray andro de avelanao. Fa raha fambalony zany de efa zoanao am'izay tsy mamela anazy. Ohatrany hoe zay ny tiany tenena. Fa Jesosy namaly de niteny hoe zaho tsy miteny anao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito amin'ny fitopolo. Zany hoe 7 fois fois 70, 490 zany ao anatin'ny ray andro. Ny tiany Jesosy tenenina zany de hoe tsy misy fetra, illimité. Raha sanak'Andriamanitra zasy ianao de tariry fanamasin'Andriamanitra, de tokony anahaka an'Andriamanitra. Andriamanitra mamela antsika d'une manière illimitée. Fa tsy hoe hatreto ihany ianao de rehefa manao ny tenao tsy avelako tsony. Fa une fois ny ianao manaiky miankelika eo anaty an'Andriamanitra de mamela Andriamanitra. De tsika koa zanana de mila mamela ohatr' zany tsika. Fa ny zavatra azo atao kosa mba tonga an'le izy tsy ho tonga hatrany amin'ny be da be ohatr' zany hoe 700 ohatr' zany ao anatin'ny ray andro de zao. Fataro, zay le fampianarana nataoko taona hoe fataro ny toetranao, fataro hoe atraiza ny fetranao, ohatra ny ahoana ny fahalemenao. De rehefa manomboka hitanao hoe atreto ny zakanao a, ity olona ty olona mandratra anao foana, ity olona ty olona ohatr' zao foana ny zavatra ataony aminao a, de manomboka azonao ataony somary miataka amin'olona takan'ireny, atonga anao tsy aratra. Tsy hoe anao miady amin'le olona. Ny tenin'Andriamanitra de miteny mihitsy hoe ataovy sy havananao amin'ny olona rehetra arak'izay azonao atao, arak'izay azonao atao. Zany hoe ianao manao fomba rehetra arak'izay azonao atao, fa tsapanao hoe le olona ohatrany mandratra anao foana, le olona ohatrany mampisy problème amin'ny fiainanao foana, de azonao atao manomboka miataka amin'ireny. Fa ny tena tsara indrindra ary tena fanaoko ty de lazaiko aminareo zaraiko. Nenahy rehefa hitako hoe misy olona ohatrany tsy mampilamina anahy, olona ohatrany somary manelingelina ny fandriam-pahalemany fiainako tahaka zany, tonga de apetrako amin'i Jesosy. Na izy io na izy manomboka amin'ny mpanampy, fianakaviana, eny fa hatramin'ny tena akaiky ny lavitra noho izany a, fa tena apetrako amin'i Jesosy io. Jesosy a, ianao mahita ohatr'izao ny zava-misy a, fa ty olona ty de ohatr'izao foana ny ataony anahy. Za Jesosy miezaka za zao, fa io de apetrako aminao i Jesosy a. Fa ianao miteny hoe tsy avelanao ny te-panjakany ratsy fanahy anjaka amin'ny zanakao, ndrao lavo zay, ndrao de anoty zay, Jesosy a, apetrako aminao de ianao miregle an'io. Andriamanitra anie ny teny hoe
omenatra sy angaiazy rehetra tezitra aminao ary hotadiavinao zay miady aminao fa tsy ho hitanao raha olona nanganady lava aminao raha isy problème lava aminao io vitan'Andriamanitra ny manala ny eo de tadiavinao fa tsy hitanao ary zany de niainana zany imbeda be fa reny olona reny tena nataony Andriamanitra niala amin'ny fiainako mihitsy fa ny tiako tenenina hoe arovo ny fonao mba tsy ho avy aty aminao fahotana aoka tsy ianao ny hitahiry fahatezerana de tena hoe angatao ny fanamasina amin'ny hery ahafana matateraka an'izany tena Andriamanitra koa ao amin'ny Jakoba 5:5 de miteny mihitsy hoe mifamela heloka mba ho sitrana ianareo ao anatin'ny fifamelan-keloka riavana de misy fanasitranana ngezabe na ianao mamela na ilay avela de misy fanasitranana be da be efa nampianatra antsika nisy taonany amin'ireo karazana lehilahy mahery sy vehivavy mahery ny ao amin'ny force mifampiforta amin'ny fiainatsika de ny olona anankiray rehefa tezitra aminao misy olona zao tezitra amintsika de mankalatsika mafy de mafy ny olona iny de ny olona iny miresaka any mifosa any manaratsy anao any fa reny zavatra rehetra ataony reny any amin'ny tontolo ara-panahy de manangona dossier anao lasa manamboatra dossier anao izy any amin'ny monde des ténèbres lasa misy dossier anao any amin'ny banque de données ny monde pandémonium any noho ny zavatra ataon'iny olona iny de any ianao zao rehefa anaratsiana rehetra de any iny de dossier be misavovona ny ataon'iny olona iny de zao nefa ny problème ampiasain'ny satana iny ampiasain'ny mpanompony iny fa sangenao le tezitra sy manaratsy an'iny olona iny ianao no mitombona eo ambonin'iny dossier iny miandry an'iny any zany hoe le olona zay manaratsy sy mitabataba sy tsy mety mamela zany tsy maintsy petraka any miandry an'iny dossier iny fa ny vokany le olona zay aratsiny sy ankalany sy tsy avelany eloka koa bloqué satria misy dossier miazona anazy zay ahafany satana miampangana azy zay zany réalité ny zavatra io any amin'ny tontolo ara-panahy any amin'ny monde spirituel any zany zavatra azavaiko anareo zany ny tiako tenenina aminao hoe rehevo tsy mamelitsika le olona tsy afaka fa tsika tsy mamela koa tsy afaka satria tsika tsy maintsy miambina n'iny dossier iny ahafany satana mampiasa n'iny dossier de ianao tsy maintsy ohatrany hoe mikasete an'iny sa inona ny filazako an'izany mitombony eo ambonin'iny dossier iny zany mahatonga hoe lasa samy bloqué ny fiainan'le olona ary ny tena raharaha de zao raha le olona zay tsy mety avelatsika eloka iny le bloqué tsika namoronantsika dossier iny raha mpanompon'Andriamanitra iny na olon'Andriamanitra iny ka nibebaka izy de mivavaka izy de fona de afaka izy fa ianao le tsy mety mamela anazy tavelany de eo mahatonga le hoe tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy tavelany ianao le tsy nety namela tavelany izy nanao fahotana izy efa mibebaka de izy afaka fa le tsy mety mamela tavelany zay zany ny tsy ambaratelon'ny resaka famelan-keloka donc tena intérêt-tsika le mamela heloka misy mantsy olona de tena mavita hoe za ndray tsy mamela an'izany intsony mandra-pahafatoko sasany tena teny hoe avy aloha na de ho any amin'ny afo be ara fa za tsy mamela n'izany intsony ko raha tsy moramora ty ho any amin'ny afo be eo ary vao tsy mandeha ny jiro de efa mimenimenina be de lestage angany amin'ny afo be ohatran'izany vao misy zavatra kely de efa mimenimenina hoe tsy zaka mitabataba fa angany any afo be moramora fa indraindray tsika varena ary le afo be manomboka ty ambonin'ny tany rehefa tsy mitandritsika satria lasa bloqué ny fiainatsika ambadika anao ao arinany famelana ny eloky ny olona de ny fahatelo de ny famelana ny eloky ny tenatsika zao ny tadidio zao ny tadidio de teneniko ty de tadidio aroka teny raikitra ao anatin'ny lohatsika tsirairay avao fitiavana mandrakizay ny tiavan'Andriamanitra atsika
na dia ratsitsika na tsaritsika na manahoana na manahoantsika dia tian'Andriamanitra foantsika, malala eo masiny foantsika. Ray aman-dreny normalina dia zao, na maditra ara ny zanany dia bedesiny iny dia kapony iny dia faiziny iny fa tsy hoe tsy tia intsony. Dia nefa ny Andriamanitra mbola mihoatra lavitra noho izany. Zay zany tiako tenenina anao hoe indraindray tsika manota, ary tsika moa manota satria tsika mpanota ny torotoroana taminota. Indraindray tsy araka ny eritreretinao dia lasa manota ianao tsy fananinao. Andriamanitra mahafantatra an'izany. Fa saingy izao, raha miaiky ny fahotantsika tsika ozy izy ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny voalohany ka toko voalohany andiny fasivy dia mitena izay. Raha miaiky ny fahotantsika sika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny helotsika ary manafaka atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Andriamanitra zany tsy mba taka ny olona. Ny olombelona zany laza izy fa mamela anao raikitra indray ny fifamaliana afaka 3 volana, ka raha tsy tadidiko ianao ilay tamin'izao, ianao ny ohatran'izao, ianao tamin'ireny miverina indray. Andriamanitra tsy mbola izany diavana. Andriamanitra rehefa mamela dia mamela. Rehefa maiky ny fahotantsika sika, nisy zavatra nataonao. Nisy taona izao tsika teto tena nampianatra ny amin'ireny resaka avortement, ny amin'ny resaka masturbation, tena hoe fahotana miafina mangingina ny anatin'ny efitra ny anatin'ny lalana, fangalarana vadin'olona, fijangajangana. Reny karazana be da be ny zavatra tena hoe voatonontonona tao anatin'izay, délivrance fanandrano, zazavafindrano, reny comportement impudique rehetra, reny karazana dépravation rehetra reny. Fa rehefa tsoronao reny dia afaka ianao. Rehefa tsorona eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotana dia mahatoky sy marina Andriamanitra dia mamela antsika ary manafaka antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia mila tena inoantsika zany, mila tena raisitsika zany. Jereo fa ao amin'ny Salamy 7:1 ny 9:12 Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe tahaky ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesoran'Andriamanitra amin'ny fahotantsika amintsika. Azonareo ilay izy. Misy efa marefy ve hoe avezany atsinanana dia aizany andrefana. Dia tahaka an'izany izy ny anesorany fahotantsika amintsika. Rehefa miaiky zany tsika, satria izy dia mahafantatra hoy izy hoe ny zanak'olombelona dia tahaka ny vovoka, tahaka ny ahitra mielina dia mandalo. Dia tsy mitahiry fahatezerana amintsika zany izy. Aoka zany ho tsapanao manomboka androany dia manomboka esoro ny fanamelohan-tena ao anatinao. Fa rehefa miaiky sika dia aoka atoky, satria izy miteny hoe izay mitsotra ka mahafoy no mahazo famindram-po, dia efa nahazo famindram-po ianao dia mila mahay mandray ny famelan-keloka sy ny men'Andriamanitra anao ianao. Ka raha misy mbola feo miteny any ambadika any mampatsiahy indraindray iny ianao varimbarina iny na misy zavatra araka amin'ny plateau d'or mihitsy izy tadidinao le zao, ianao ary ohatr'izao, ianao ary ohatr'izao. Fa rehefa ohatr'ireny tonga dia tenena efa voafafan'i Jesosy, efa voafafan'i Jesosy, efa voafafan'i Jesosy. Rehefa ny fonanao iny dia tsy miverina mifona amin'iny intsony ianao, fa isaoran'Andriamanitra, omeo voninahitra Andriamanitra izay nanafaka anao tamin'ireny, afaka mbola verinao tany saina ireny raha manelingelina anao, fa izy ao anatin'ny fisaorana kosa misaotra Jesosy zany taloha le ohatr'izao fenao nanafaka anahy, misaotra Jesosy fenao le nanafaka anahy tamin'izao, tamin'ilay toetrako ohatr'izao, tamin'ilay zavatra namatra ohatr'izao, tena voninahitra ho anao Jesosy tena miova tokoa ny fiainako satria efa lasa ny zavatra taloha. Fa tsy hoe vao mainao dia indrenao fa ifona mamindraha fo Jesosy rehefa tena nitsorinao teo anatrehan'Andriamanitra io dia tena mamela Andriamanitra. Dia tsy mahazo mijanona ao anatin'ny fanamelohan-tena intsony ianao. Na inona ny haben'ny fahotana vitantsika dia mahatoky sy marina Andriamanitra fa manavaka antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jereo tsara le jiolahy izay nomboana niaraka tamin'i Jesosy. Tsy haiko hoe firy minitra alohan'ny hafatesany
nandritra ny androm-piainany tsy haiko hoe firy taona ny androm-piainany izy tsy ho lahy mety efa nanolana olona firy namon'olona firy nandroba olona firy tsy haiko tsony hoe karazana ankoatrany hoe teny ratsy sy ny fampijaliana fampahoriana tsy fantatro fa raha tsy ho lahy zany izy ka hoelohana ho faty dia tena efa zavatra be da be ny vitany fa jerevo tsara nge ny minitra fohy de fohy samy efa eo mba vahoana fahafatesana izy telo miaraka amin'i Jesosy. Ny anankiray ny teny hoe raha zanak'Andriamanitra marina ianao dia ataovy izay ahafahantsika eto, fa izy tonga dia niteny hoe raby eo mpampianatra tsarovy ary efa tonga ny amin'ny fanjakanao ianao. Dikan'izany izy io dia ny haiko hoe tena zanak'Andriamanitra Jesosy, tena tsy eto ny fanjakana fa manana fanjakana hafa io. Eo anatin'io fotoana efa hiditra ao anatin'ny fahafatesana io izy no nahazo an'izay révélation zay dia niteny an'izay fa zay teny anankiray izay monja ry havana satria nanaiky an'i Jesosy ho tompo izy, manana fanjakana any an-danitra io. Dia hoy izy hoe, hoy izy Jesosy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa anio ny aonanako, anio ny aonanao amiko any an-danitra. Alleluia. Voavonjy le jiolahy zany hoe reo zavatra rehetra nataony tamin'ny andro rasy voafafa tao anatiny iny fotoana fohy iny dia le minitra vitsy alohan'ny hafatesana iny inona fanandova fiainana mandrakizay. Za tena teniteny ianao aza mijanona ao anatina fanamelohan-tena zany ianao, mila toerinao reo fanampiapanga zay mampahory anao reo ary ampianatra anao ny amin'ny karazana vavaka atao amin'ireny andro any. F'Andriamanitra rehefa manafaka araka ny teny hoe raha ny zanaka ny manafaka dia afaka tokoa, zany hoe réellement ianareo, fa tsy hoe ao ary avelako aloha zany hatreto ampahefany aloha dia hitako ny fihetsika karaha mety tsara ny fihetsika dia avelako indray 50% ohatran'le olona le mamafatrosa sady miantra no ohatrany misalasala ireny. Andriamanitra tsy manao an'izany, rehefa mamela izy dia mamela antsika rehetrarehetra. Dia izay ny tena tiako iraikitra ao anatin'ny fonao andra, mba tena tiako ianao tena hoe hianoka an'izany fitiavan'Andriamanitra zany, tena hoe hifikotra amin'izany fitiavan'Andriamanitra zany, hahatonga anao tsy hangozozo. Izay no ela fa andaontsika hivavaka, andaontsika hivavaka manomboka eto anaty any tompony fonao. Raha mbola tsapanao hoe misy zavatra manelingelina anao dia hifonay, mety misy zavatra nasorosorena natezitra anao, mety misy zavatra mbola mampisalasala anao, hifonay ireny satria tsika efa nanomboka mivavaka tany aloha dia manohy mivavaka tsika. Dia zao manomboka hifonay ireo zavatra rehetra izay manavesatra amin'ny fonao. Inona manavesatra amin'ny fonao? Inona mampalahelo anao? Hifonay ireny amin'izao fotoana izao. Ahondreo lohanao dia tena hifonay. Inona ny zavatra tsapanao hoe tsy rarina? Reo fanenjehana Jesosy mamindrafo aminay ianao, ny amin'ireo fankalana sy ny fitsaratsarana, tsy ahoana tsy ahoana Jesosy mamindrafo aminay ianao, mamindrafo Jesosy ny amin'ny fahadisom-pana tenany, ny amin'ny fanilikiliana, ny amin'ireo karazana fanariana tsy tanteraka rehetra Jesosy mahatonga anay mononmonina aminao, mamindrafo aminay ianao androany, satria taminao dia taminao Andriamanitra no nanontany. Impiripiry mosay Jesosy tena hoe miapanga anao, mimononmonina, mimenomeno ny fanariana tsy tanteraka tsy anatsinay, tafalatsaka ao anatina fisalasalana, tafalatsaka ao anatina tsy finoana, lasa tsy mahatokontsony ny fitantananao. Nefa ianao ilay miteny hoe mitoery eto eto ankavanako mandra-panako ny fahavanao fitoeran-tongotra, mamindrafo aminay Andriamanitra, mifona eto anaty anao zay ny amin'ny heloka rehetra, ny amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia androany koa zay Jesosy mamelanao zay, mamelanao zay Andriamanitra
ny amin'ny zavatra rehetra izay nisy ny tanga teo amin'ny fiainanay ka nampimonomonina anay. Ianao tsy hoe mila ny famelan-keloka avy aminay satria Andriamanitra marina ianao, tsy mba manao fahadisoana ianao, fa izay kosa Jesosy mila mamotsitra ny fonay eo anaty anao mba hatonga anay anaiky indray, hatonga anay iankohaka indray manoloana ny seza ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao, dia mamela anao izay androany, mamela anao satria ianao no Andriamanitra manana hevitra heverana anay, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ka ninona Jesosy fimonomonona, ninona Jesosy tsy fakasitana hatramin'izay dia fonanay tao anaty anao ireny, dia mamindrafo aminay ianao. Dia oka tsy hosainao ho elokay ireny, fahatezeranay ireny Jesosy, fa izay koa dia tena mamela anao androany, ary manomboka androany izay Jesosy dia manaiky ny fitantananao, manaiky ny fitondranao, dia omeny herinao izay Jesosy ahafahanay mahatoky, satria Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao, ary ianao no Andriamanitra mahay manoatra, mahay manao mihoatra noho izay ireny fonay, noho izay eritreretinay. Dia androany izay Jesosy mifona eto anaty anao koa ny amin'ireo olona rehetra izay nanao zavatra tsy mety taminay, manomboka eritrereto hoe iza ny olona tena problème anao hatramin'izay, mety tsy olona raiky, mety tsy olona roa, iza daholo ireo olona tena tsapanao hoe nampahory anao, nanao ny tsirariny taminao ka mbola tsaroanao, mbola mankararariny ianao mandrakandroany, dia tena tanisaho amin'ny Jesosy mihitsy ireo olona reo, ny zavatra nataony taminao, ny anarany tena teneno, maka fotoana mihitsy ianao hoe ihany nalenanao ohatr'izao Jesosy, izao no nataony anahy, za nalainy baraka, za nataony an'izao, teo amin'ny Jesosy ireny. Dia rehefa vita izay dia tohizanao ilay vavaka, izany hoe rehefa mamerina mihainao an'ity vidéo ity ianao dia ataonao pause mihitsy ny aloha rehefa tonga eto amin'ity fotoana ity, dia ataonao réglenao daholo mihitsy ny aloha izay rehetrarehetra izay, avy eo ianao manohy an'izao hoe fandroany a Jesosy mamela an'ireo olona reo manapa-kevitra Jesosy hisaraka amin'ny fanany ny alahelo, ny lolompo sy ny otrompo, fankalana, valifaty rehetra izay ny azona noho ny zavatra nataon'ireo olona reo tamiko hatramin'izay. Androany a Jesosy manaiky noho ny amin'ny anaranao amela ny eloko ireo olona rehetra reo, na dia tsy vitako amin'ny maha-olombelona azy zany Jesosy, na dia mafy amiko zany Jesosy, dia omeo herinao mba afahako mamela ny eloko ireo olona reo. Te handroso a Jesosy, te olona kasitany ao anaty anao, te ho maivana satria te handeha lavitra, te hitsambikina mihoatra manda, mila miala amiko ny vesatra sy ny alahelo ny lasa rehetra, dia androany Jesosy mamela an'ireo olona reo misaotra fa tia ianao ary ny fitiavanao androany Andriamanitra no antenaiko anampy mba hafahako mamela ny eloko ireo olona reo. Ny hery fitiavanao Andriamanitra no tiako hoe hitokirana sy fikirana manomboka androany, atonga tsy raika antsony amin'ny zavatra izay nataony ratsy fanahy, izay nataony olona tamiko tany ariana tany, fa mila tena mandroso a Jesosy, satria fantatro fa manana ho avy tsara sy mamiratra ho ahy ianao, mila asiany hoditra vaovao ianao, asianao divay vaovao, mila le fiainam-baovao avy aminao aho fanamasina, noho izany amin'ny anaranao a Jesosy mandany ireo fanahy ratsy rehetra izay namatipatitra vokatra ny zavatra nataon'ireo olona reo tamiko, mandany ireo fanahy lolompo sy notrompo rehetra, ny fankalana, fitsaratsarana, fosafosa, ny fimonomonona, ny valifaty, ny fahatezerana rehetra afatra amin'ny Jesosy nareo, dia miala tsy anatin'ny fokatriana reo, miala koa ireo aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, vokatra ireny fahatezerana ireny, ireo tsirariny rehetra, miala ny aretina rehetra ty amin'ny tratra ty, mitondra spasina, mitondra tension, mitondra gros cœur, amin'ny anaran'i Jesosy miongotra daholo ireo aretina sy fanaratsy rehetra,
zay nananaroatra miasa teo amin'ny fiainako tao ambadika an'ireny tsy famelan-keloka reny amin'ny anaranao Jesosy androany aho mamafa ihany koa soratana ny didy rehetra zay nentina ny ampangana hatramin'izay noho ndreo fahotako noho ndreo fahadisoako noho ndreo fahalemeko Jesosy zay efa nentiko teo anaty anao nefa dia mbola mitambolombolona miverina atao anatiko foana mbola misy feo ny ampanga dia mbola matsiaro hoe ohatra ny tsy tena madio zany mbola misalasala hoe tena voavela heloka ve Jesosy tsy avy aminao reny mamindrafoako Jesosy ny amin'ny tsy fahalalana fandroany a dia raisiko ny famelan-keloka avy aminao dia afaka miteny araka ny teny mpanao salamo aho hoe sambatra ny olona zay voavela ny elo sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahy noho izany ny fanahy fahasambarana le fiainana fifaliana sy fiadanana avy aminao zany raisiko hanomboka androany fa za kosa mandanao ny satana revitratsinao rehetra entinao hiazonanao anatina fanamelohan-tena dia lavoko amin'ny anaran'i Jesosy lavoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy reo soratana ny didy rehetra zay nentinareo ny ampangatra amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy tsy hoako ireo teny rehetra poteko siravako amin'an'i Jesosy ireo karazana dossier rehetra zay filoninareo any amin'ny tontolo ny aizinany any amin'ny monde pandemonium any tsy hoako reny dia poteko siravako amin'an'i Jesosy tsy azonareo ampiasaina ntsony amin'ny anaran'i Jesosy satria Jesosy Kristy nefa namafa ny soratana ny didy rehetra zay miampanganay dia raha ny zanaka manafaka dia afaka tokoa zay ozy izy ny tena Andriamanitra noho izany lasy ianao amin'ny anaran'i Jesosy ary androany koa Jesosy mamandreo olona rehetra zay nananako alahelo hatramin'izay nataiza nandiko andreo olona reo Jesosy no ny teny zay nataoko dia fonako eto anaty anao tsy hoako ireo teny rehetra dia vaako ireo olona reo androany amin'ny anaran'i Jesosy mivà ireo olona reo avotsorinao ireo olona reo ry satana za tsy miara-miasa aminao zany anagadra andreo olona reo hiazona fiainandreo olona reo fa tonoko amin'ny anaran'i Jesosy afaka ireo olona reo manomboka androany satria za koa teo afaka dia androany Jesosy omeo ny herinao omeo fahendrena omeo fahazavantsaina afaka mitondra tena eo anaty anao afaka miala amin'ireo karazana fandrika rehetra mba tsy hitondra amin'ny fanafitohinana amin'ny fahatezerana amin'ny alahelo teo omeo fahendrena Jesosy ary mangataka Jesosy ireo karazana envoyé diabolika rehetra ireo karazana zao satanika rehetra zay rakirany favalo hitondra fanafitohinana manelingelina ny fandripahalemany fiainako Jesosy dia sory lavitra sory lavitra reny ireo olona rehetra zay sory sany korotany eo amin'ny fiainako Jesosy apetraka eo ampelantananao dia anao no miregle andreny fa za kosa tompo tena te-hatsapa amin'ny fanatrehanao mila lay fitsarana sy fiadanam-po avy aminao dia omeo ny herinao manomboka androany Jesosy dia amariny dia masiro zay mba hafana tena hoe mijoro Jesosy atonga ny olona araka ny sitraponao manomboka androany atanjao fonay ampaherezo ny tananay fa Andriamanitra mandrakizay anao fitiavana tsy mety levina mandrakizay ny tiavanao anay dia oka zany ny fikiranay Jesosy fa niny lalainga satana dia ongoto any anatin'ny fitadinay any amin'ny subconscient any amin'ny conscient anay any amin'ny inconscient anay ongoto daholo reny tsy hanapaka hatrany amin'ny fihetsem-ponay sy finiavanay fomeo fanamatoko zay Jesosy dia hibanjinanao ilay tompony fononay sady mpanefa azy mandrakariva ahatonga anay tsy ambozozo satria fanjakana tsy azo amporona nomenao anay ka tsy akasika anay tsony fampirorony satana ny amin'ny fampiangana ny amin'ireo karazana fampirorona amin'ny alalan'ny situation fa atoko ny fitantananao zay satria Andriamanitra mihevitra zay azoanay mandrakariva anao dia misy andraty anao Jehova tompo maro amin'ny fiainanay aoka ny herinao anazavany tsirairay indray anazavany tenanay ny anay ny fananay ny tontolonay rehetra ho vonaitry ny anaranao
fa ny asamy-maizina sy ireo karazana fanantsy famelan-keloka kosa miaraka amin'ireo fanahy ratsy rehetra niara-ny asa taminy sy nanana loatra ny asa teo amin'ny fiainanay vokatry izay afatotra amin'ny ranao Jesosy dia dinay tsy mivelona tsoa mandrakizay amin'ny anaranao arindrinay amin'ny ranao faravarana rehetra mifoan'ireny fanahy maloto ireny dia afatotra amin'ny ranao koa fanahy-pamalifaty rehetra tsy hamalifaty aminay sy ny ankonanay ny fianakaviana namana mantsakaiza izay rehetra mifanerasera aminay nankolaka na mivantana ny ara-pana sy ny ara-nofinay rehetra ny bienfaiteuranay ny fanananay rehetra nantsana tanàna fa ianao Jehovah nisy fefy manodidina dia aoka vonay hatrao ny rakotra anay dia aoka fanamasinao ny anome hery anay aoka ny vokatry ny fanavy aminao Jesosy hitombo fatra tsy anatsinay anananay fitiavana fifaliana fiadanana famirapo fahalemem-panahy fahononam-po fanaovan-tsoa fanetretena mila nyzany zay Jesosy mila nyzany vokatry ny fanahy zany zay Jesosy ahafahanay mandresy ny fakapanahy ahafahanay mamela heloko ahafahanay mahatoky anao dia misy andraty ianao Jesosy mba ho vonaitrinarana ny ampisinay asinay tomboka sy andrahanao zany vavaka zany ho vonaitra Andriamanitra rainay dia misaotra indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen 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 misaotra ny tompontsika ny amin'izay fotoana ahafahantsika niara-mivavaka izay mino aho fa anampy antsika ilay izay vavaka izay izay fampianarana izay ahafahantsika mandroso mba tonga antsika tsy ho azo ny devoly ozongozona ahatonga antsika tena hoe inébranlable ahatongatsika hoe tena tiantsika Andriamanitra ka ninina feonao dia tena tena mihitsy tena tia Andriamanitra ndray tsy afoy azy zany tena tia izy na dia ratsy ara dia tia izy dia miezaka no ny heriny androso amin'ny fahatsarana ahitako fitehona adriana fa ianao Satana aza nikitikidika azy zany ianao lasy ianao mila tenenao zany zay tsy nanota taminareo ianao ko toy ny torabato fa ianareo Satana efa tsy azo fa midram-po mandrakizay nareo dia lasinareo miala amin'ny fiainako mila tena miteny ohatr' zany tsika mila tena mijoro ohatr' zany tsika ary tonga atsika tsy hozongozony ny fahavalo dia zao mila tena mamela tsika mila tena mamelitsika fa io za miresaka aminao io dia anisan'olona io tena efa tratra ny areti-po be tena tsy afaka manao nytony atina akanjo atao hoe soutien-tsony ary fa tena mivonto ny nona mivonto ny ila koa iny ankavia rehetrarehetra iny olona tena mihinana fanafody foana calciprate de complexe de magnesium ino reny mitsindrona miankina tamin'ireny tena olona nandepilina fa rehefa tena nanomboka namela dia nanomboka afaka zary lasa mba ningeza ary tena lasa salama vonaitra ao an'Andriamanitra rehetra ary tsy nivatako ihany ny salama fa fiainako rehetra ny salama be taorianan'izay satria arakaraka nitahina ny ara-panahintsika nitahina ny ara-nofontsika sy mombantsika rehetra dia izay fa dia mirary soa antsika rehetra dia samy mahery dia mami fotoana antsika rehetra indray amin'ny heriny anito izao veloma tompoko dia manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra indray